Lelan'omby. Ireto avy no ilalaon'ny tantara: Saondra, Simonety, Eva ary Solofo. Tena miala tsiny ary neny fa somary taraikiray kely vao tafaverina. Dia nanahoana izy eo? Tsy en forme izy ko. Miakatrakatra hono ny tensiony dia tamin'ny alina izy ohatra hoe tsy natory, tsy nisakafo. Zany ve? Ary manina kira hoentina dokotera? Zany mihitsy izao no nampifalonana anay taoko. Fa hoe ahoana? Izy iny nge tsy dia tia dokotera zany e. Efa hatramin'izay mihitsy vita avy tany amin'ny tongolo gasy, ravin-dravina isan-karazany. Tsy haiko mihitsy e. Nefa tokony hitandrina ihany izy a. Manapaka lalan-drano ny tension miakatra reny. Efa niteneniko izy e. Za efa hoe hitondra anazy mihitsy fa izy no tsy mety. Ka tokony tsy arahindry amin'izay heviny izy e. Indraindray ne kira reny olon-dehibe reny manao kiry natitra fotsiny nefa hita hoe zavatra tsy mety. Ka ny anazy vao hoe andeha dokotera dia tsisy vola hono. Nga hono izany dokotera maimai-poana. Dia ahoana zany ki? Ka izay mihitsy nge izao no niverenako kely nakaty amin'ny eny. Tsy hitako hoe atao ahoana nga zany io. Izy nge izao mbo fandriny e. Sy raha zany no izy dia ndana aloha izy vonjeo e. Ny atony tsisy zavatra be atao e. Dia ianao ve tsy angina rery ato? Sy maninona fa izy ary zany marary be ko ahoana namela andry irery azy ihany. Dia atory any ahy zany a? Tsy maninona ho a. Eny ariko. Tena tsy maninona? Mandana aloha vonjeo fa sanatria izy maninona eo dia ndry ihany no sahirana nge. Eny ary neny a. Way, fa saika diniko tokoa. Ahoana ke? Ny antsanahy nge hihaja teo e. Hoe any amin'ny ray maraina any izy tonga na amin'ny 2 eo raha farafahatarana. Efa any Sakara hono izy izao. Ay, Ie. sy tsy maninona fa sy efa mandondona eo fotsiny izy ko. Dia tsy manahirana neny ve izy tonga maraina alina zany? Tsy maninona zany kia. Inona ary aloha no afaka napiko anao fa andeha zany dia maraina indray miverina eo? Sindry koa efa hoe tsy havitako reo fa ndana tonga dia vonjeo aloha marary. Zay ary aloha neny a. Ataovy tsara hidy ary ny vavahady a. Eny kia. Efa neny tsara manidy an'io? Aiko io ka. Eny ary. Neny eo. Verina kely mihitsy aloha fa tena tsy mandra ny saiko. Ohatray fa misy inona ndraiky? Sao dia adino aho mihinana an'ilay fanafodinao iny e. Tsy adiniko zany kia. Tsy eto amantsy dia tsisy anay taitra anao ko. Tsy adiniko fa misaotra betsaka. Ary maninona aloha raha asiana réveil mihitsy ny telefonina? Ndry koa Efa e. tia mihitsy no asiako réveil dia amin'izay tadidinao tsara ka. Ndray kako. Amin'izay rehefa maneno ity dia tonga saina ianao hoe izay ilay fanafody fa hohanina. Misaotra zanako. Iny efa maneno iny amin'ny valo iny maneno a. Zay nefa andeha. Izy kely no neny. Tsy matahotra? Tena andeha nge za e. Ay, indry kondana amin'izay mandeha fa alina ihany ny andro. Eny ary. Mba endry ny finato kelokiny a. Manoatra noho ny zanaka nateraka. Tena marina. Raha vehivavy hafa ve no manao ohatr'izao? Verininona izay raharahanao izy. Fa tily haja kely madididitra ity indray izao mahakamo ahy mieritreritra azy. Zaza endry ohatran'iny rangako ampijaliana. Ty rangako tena mikarakara. Tena endry ilay zanak'olona ka marina. Ody. Nga mbola tsy mifoha? Efa mifoka. Salama tsara?
salama be mihitsy. Nangina rery tato izay neniko. Tsy mangina ka. Vavaka rehefa alohan'ny atory dia natory be. Mety kosa zanaka. Nanahoana aloha mamanareo e? Efa mba eo izy. Efa mba tafatsangany. Fa adiniko tokoa ny teny Andry. Fa tokony misotro rano be mihitsy izy arak'izay tratra. Fa izany ve hoa tsy voamaika hampiakatra tension e? Ny olona mihinana fanafody tension dia tokony hisotro rano farafahakeliny 2 litatra sy tapany isan'andro. Eny e, fa rehefa makandry manaraka dia afaka tenendry anazy izay. Fa reto aloha misy menakely vao mafana be mihitsy roneny Andry, tonga dia hoano aloha. Ndre Neny anamboarako kafe sa dite? Okizao fa za rehefa avy ny sakafo fa io menakely io fotsiny no haniko sady tsara paozy saotra Andry aloha e. Tsara tsiro koa eo roneny. Mpivarotra kafe sy mofo akaiky mamanay eo manao an'ity. Milahatra ny olona mividy an'io Koa nazao paoziny izao ara tsara ery. Mazotoa ary. Saotra kia. Fa iaja nge mbola tsy tonga hatramin'izao ry Sandra e. Niantso anahy mihitsy izy vao maraindraina teo. Fa ohatrany hoe ampanina hono ny tomobilin'ny zareo dia izay no nataraiky anazy ihany. Ay ve, za hatramin'ny alina ny taitaina kely hoe lasay zary izy. Tena ohatrany vao miantso mpanamboatra tomobila avy any Antananarivo mihitsy zareo. Ay ve. Mety tena elaela mihitsy izy zaho vao tonga. Aza mitaitaina moa neny. Sao dia aninona eo koa. Ny eritreritro koa sao dia hitandry betsaka izao mpanakandalana sy ohatr'izany. Eny e. Apetraka amin'Andriamanitra fa nga hita tsony izany. Ody salama ve madame Bodo Ay Andry ihany. Manahoana ke? Ie, salama tsara. Mandro aloha e? Ie, tena androso mihitsy ka. Ao mipetrapetra? Mba tsy hipetra-kela kosa moa e, mbola be da be atao kiza. Ie, dia inona ary vaovao e? Loza ngeky fa nisy ny sikotra tao ny lakozianay aliny le. Lasa tao daholo ny fitaovana rehetrarehetra. Andry kaka. Tena izany raha nisy nipetraka na anankiray ary ny seza ireny sisa tavela ao. Ary mety lelelany jorojoro tamin'ny maly atoandro izany. Nga nahitan'izany nahitan'izay efa tsy ao anaty saiko mihitsy petrapetraka teo amin'ilay hazo io. Izany ve? Mety efa nitilitily izy izany tamin'izay fotoana izay. Andry kaka. Dia tsy tandritandrindry ve nefa hoe iza ilay olona? Tsy hitadidiko ny endriny fa hitako mihitsy zareo. Tazatazana eo aminareo. Andry kako. Izany eky izao vao avy any amin'ny fokotany mihitsy e. Nampiakatra tany mihitsy aloha satria sao dia hita ilay entana rehefa avy eo dia manjary lasa tsy mety. Izay aloha e. Dia inona daholo ny very? Ny soniko veta ny fitaovan-dakozia rehetrarehetra ny vilia sy sotro. Tena tsisy tsony ao. Andriamanitra. Misy akoho izay no nikotrika tao dia izay sisa tsy lasany. Fa sisan'izay tena lasa daholo mihitsy. Dia tsy henonareo mihitsy ve ki? Tena natory be izay. Tsy naheno ininona mihitsy na dia kely azy. Loza mihitsy izany marina. Izay no nahatonga nanontany Andry teo hoe sao dia mba naheno nareo. Le banderola izay no hitako ao maly atoandro. Dia eo izy mitazatazaka koa tsy neritreritra hoe olon-dratsy. Za siora zareo mihitsy izay. Mba tandrotandremo ihany akefa efa mihanomboka meratsy anie izany ny tanànatsika. Hitako misy olon-dratsy mihitsy. Oviana moa mba nisy an'izany teto amin'ity tanànatsika ity hatramin'izay. Ka izay indrindra mankony. Hono ary mamany onja. Maninona tokoa moa raha amboarina io fefintsika rava io. Dia amboarina koa ny vavahady. Tena ohatrany ho ratsy anie izany ilay sécurité. Dia ahoana? Mety aminareo ve? Tena mety ka. Alao fa resahako ny vadiko dia mba zaraintsika eo dia izay dépense rehetrarehetra eo sa tsy mety izay?
ohatra no ratsy le tanàna raha zao no toiko. Dia zao aloha mba natongavako rery Madame Bodo a. Ahoana ke? Mba saika hindrana saosiko veta aloha fa andeha hanasa lamba io. Efa maly hariva no nanomana an'ireo lamba ireo a. Dia mba hoe hanasa lamba vao maraina kay moa nisy an'izay zavatra an-trango izay dia mba afaka mba mampindrana ve aloha ianao? Eny ireo tsy maninona. Fa zaho netrehitra hoe sao dia mila vilany kondry. Misy vilany iray mipetraka manko ao. Sao dia manahirana anareo izany? Tsy maninona ko inona no andrahoinareo sakafo ao. Vilaninareo izany lasa daholoko. Saotra betsaka ary tena ilaiko mihitsy fa le vadiko aza anie izao lasa mitady any. Ampiasao aloha e. Izay zao tamin'ny maraina dia kafe sy mofo tery anana tery fotsiny nalaina nefa izay isan'andro mamahandro vary soa foana. Dia misaotra indrindra ary e. Eny ake tsisy fisarana. Aleo aloha izaho andefa tena efa atoandro be le andro nefa izaho izay mbola maika hanasa lamba izay a. Eny ake dia mahereza fa atao akory moa fa fiainana aby izany. Ohatra loza fananinona ianao? Manahoana nareo? Fa inona io amin'ny lohanao io? Izy mianaka. Ary aizy ato? Voan'ny accident izay. Tapaka frein tomobile. Teo akaiky ny hiditra ny fianaran-tsoa mihitsy dia tsy fantatra izy tena natory ve le sofera sa ahoana fa ohatra nisy zavatra mipoaka be izay tao anaty tomobile tao dia tonga dia nitsotsotso be tsy tafajanona intsony. Izay amin'io nefa chargé be. Lozangery izy mianaka. Ajaisa. Izy mianaka maherezy. Fa ahoana? Mahereza ahoana? Tsy namantsika intsony ny aja. Andriamanitra. Orliva. Inona tsara hoe? Izany izy. Akory dada? Marina ve izany? Maty izy sy ny sofera. Andriamanitra. Loza izany. Maherezana reo. Tsy fidiny angely izy. Mafy zao nefa taona moa. Fa tena hoana loatra. Raha napoziko tena tsy nalevako tany izy. Kiza moa nanapo. Dia aiza izany izao ny razana? Any amin'ny hopitaly. Tena mafy izany. Okizay ary. Zanako lahatokana kely. Tsy hampozina mihitsy izy. Ny akonge ato amin'ny lohako ato misy vaky be fa izany hoe izaho ary tsy navelan'ny dokotera hetsika fa nanao ditra ho aty aminareo mianaka fotsiny aho. Jereo nge e? Jereo? Nahitaina mihitsy ato izao. Ary toa tena vaky be ny lohany dada. Nga? Ary sao dia tokony hiverina any amin'ny dokotera koa ary dada ty. Tsy maintsy ho any any angamba henoko marary mihitsy le izy. Jereny raha miraraka eraky ny lamosina fotsiny. Sao dia aninona eo koa ary dada ty ka. Aleo tokoa ary aloha hiverina nefa ny razana nge tokony ho karakaraina zao dia ahoana nga zany? Miverena mihitsy ianao any amin'ny hopitaly loka. Hita ho ako. Sao dia loza eto koa ny azo antsika mianakavy. Ary tena mandeha be marina izany raha izany a. Ie. Aleo ary izaho aloha andeha vetivety dia izao hoe andao iza ny afaka miaraka amiko nareo mianaka sady mijery ny toerana misy ny razana sy Aleo mampilaza zaho dada ny fianakaviana. andeha ho any a. Dia kalma tsara ianao a. Mahereza moa kia.
lalam-piainana daholo inge izao hoe marina hoe mafy fa Andriamanitra tsy mampitondra izay zavatra tsy zakantsika e. Indri manko dia mitanondrika foana dia mitomany foana. Ka hitaneny ohatrany tsy mety afaka ao an-tsaiko mihitsy ilay izy ilay tena potika be ilay hitako tany amin'ny hopitaly iny. Eny koreny ary no atao hoe accidenko. Aiza ve dia ny akanjo ny sisa no nahafantarako anazy. Hitako nga hita e. Enay aiza moky ino ny zanakay sady lahatokana za tsy afaka miteraka tsony kanefa dia izao no zavatra mitranga. Tena tsy mety afaka ao an-tsaiko roneny. Inona moa no azo atao fa dia saorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra e. Izy ny nanome dia izy koa no naka fa sy aza mitoloko ohatr'izao tsony ho andre. Lasa marary fonge e. Fa hono ary neny a. Sao dia tokony tenenina ho adada amin'ny varotra mandehandeha io e. Eny e. Azo tenenina ihany izy kanefa io koa nge fidiram-bolantsika e. Ka na izany arako efa io ve ny nahavoa dia mbola atao ihany. Ie, azo eritreretina ihany aloha izay e. Misy zavatra mba tiako resahana kely aminao ry Boda. Ahoana? Momba ny Sandra. Manino ny Sandra? Ahoana ny anaovantsika an'izy iny? Marina fa endry izy ny fifampitondrantsika eto tsisy olana mihitsy. Tena milamina tsara. Fa na izany aza izy mbola tanora dia ho fikiritsika fotsiny eto ve? Sao dia ho tsofina rano hiverina any amin'ny mamany. Eny e, misy famarinana izay teninao izay fa za koa nge efa miraiki-po be aminy ohatran'ny malahelo azy a. Ka izay ny ataoko hoe tsara ny fifandraisantsika eto. Tsika asianao koty tsy ambotsy lambo. Satria izy hijanona eto nefa ny mamany koa nge mba tokony hojerena iny. Mamany ary ny tena mpitondra tena any mampalahelo mipetradrery. Eny e, fantako tsara izany nefa ny tsy hitako izay eritreritrao aloha dia mety daholo e. Manenjika kely ahy mantsy ny saiko amin'ilay resaka mamany. Efa mpitondra tena mangozozo rery ihany dia tia nefa ny zanany nitazomintsika eto. Raha tsy fantatra koa i Sandra nge sao dia mba tokony hanambady. Marina tokoa aloha izany e. Ohatran'ny hoe tia tena loatra tsika. Izay nge ho ahy. Dia raha vao tonga eo izy rehefa avy eo dia tonga dia resahantsika sy ianao. Mampalahelo be ny any amin'ilay mamany foana ny tena lehan'ny saiko. Fa dia malahelo aloha ara lasa io a. Ka taonako izay ny fiainana. Izay roa zavatra efa mifaka tia be ny tsy mpivinato sy rafozana. Zary mba gaga koa aloha e. Mahay mifampitondra be nareo mianaka. Ka ilay kalakely tena tsotra kely mihitsy. Iny izy fatany. Dia ahoana vonona hiresaka aminy ianao sa? Tsy zakako fa aleo ianao no miresaka aminy fa ny foko ara izany efa midobodoboka be mihitsy. Ka tsy maintsy tenenina ko. Dia aleo miaraka eo tsika fa tsy hoe za rery. Inona daholo reto ry Sandra? Ao mba raisy kely aloha reto data azafady a. Tena mahavesatra ianao izany. Maninona tsy nandeha posy e? Reo ve dia tsy ho zakako. Na izany azako. Vary tohatra amin'ny siramamy menaka. Ie. Misy mangahazo koa ty. Elaela tsy nihinana. Tena mahavesatra indri. Mandroso ary? Maka aina aloha fa vizaka. Eve neny ato e.
tripsenakisony ny laoka ny etiko ary dada sineny a. Tsara kosa zany a. Ary mahay metsena mihitsy ange ty zanaka ity e. Hitako, saotra betsaka kely. Aleo aloha za tonga dia andrehatrafo aloha ny anokonana an'izay e. Ono a, tsika tsy mamonjy lera fa sao dia mba afaka miresaka kely vetivety fotsiny. Fa resaka inona? Fa misy inona e? Ahoana re zany? Oeto resaka za koa nge tsy mahay manomboka Ianao resaka koa efa hoe ianao no hiresaka ko za indray no. Ahoana zany ny anombohana azy? Fa misy inona ry dada? Liza nge tsy dia tena hoe olana na vaovao ratsy fa hitanao mandinika ho azy mivady. Satrinay ianao hipetraka eto aminay foana. Satrinay ianao tena hoe ho zanakay. Dia roasinareo aho zany? Oka aloha fadriko. Fantatrao sahady le tianay atongavana nefa tsy dia tena hoe androaka akory no tianay ho tenenina. Azo Sandra? Fa ianao mantsy mbola tanora. Dia tokony mba hanana an'izay aveniranao ianao. Dia izao zany no tianay tongavana hoe mba mamanao koa tokony ho jerena satria efa manano tena rery iny mipetratra iry any mampalahelo ange. Dia ono a sao dia izao no mety. Tsofinay rano ianao a. Tsy hoe mandroaka izay a. Fa tsofinay rano amin'ny fofeny fitiavana ianao hiverina any amin'ny mamanao. Dia sady mba azo izay vady sahaza ho anao ihany koa satria ianao mbola tanora mantsiny. Tonga dia laviko aloha ny teninareo mivady e. Za indray dia tsy hiala teto mihitsy. Raha tsy hoe maty anganareo. Sao dia tsy mety ankizy izany a. Ieno a? Zao manko a, ny mamandry mbola any. Sady manano tena kely iny. Dia manenjika be anay nge ny eritreritra e. Ohatran'ny hoe tsy teny zahay. Zay le izy. Za nge mijery amin'ny mama ihany e. Jery azy foana ary ako. Ka ndry afaka makany a, petraka any, dia afaka mivezivezy aty. Fa inona aloha zany ary tena mahatamanina ny Sandra ato aminay? Tiako fotsiny nareo dia tiako be ato dia izay. Misaotra e. Mahafinaritra aloha izay zavatra izay fa le izy nge tena tianay le fiarahantsika izay koa tsy mahita mihitsy hoe misy olana ato. Tsara tena vao miresaka aminazy hoe malahelo mihitsy raha lasindry. Fa zany hoe saingy hoe ohatrany hoe tia teny izay raha ho tazomina eto ndry. Dia ahoana? Dia izay ny teneniko izaiko. Za nge hoa tsy hoe manary amin'ny mama fa mijery anazy foana e. Dia ahoana zany reniny? Tsy hitako izay ambara fa ianao loham-pianakaviana dia tsy haiko. Izay hevitrao dia kely. Tena izay ve ny valiteninao aloha dinio tsara? Tena izay ry dada, tsy mila fandiniana ela be zany fa tena izay. Eny ariko. Rehefa izay ve moa inona ny azonay atao fa dia satrinay hiaraka aminao eto foana koa. Nareo mianaka mahay mifampitondra tsara, tsika telo mianaka mahay miara-miaina tsara. Hitako. Izay zany. Ary mangingina atao aminareo izany a? Ie, mangina mihitsy atoko. Fa lasaiza daholo ny olona? I Sandra efa nahita asa dia miasa. Fa ny vadiko lasa any ambanivohitra any. Dia ianao rery izany miasa? Za rery no ato. Efa zatra koa. Fa dia milamina ery any izany tranonareo izany? Ie. Sandra manao anio eoko. Zany a? Tsy avela manao ininona mihitsy afa dia vita ny daholo ny piritrano, fafatokotany, mandran-kafo rehefa eo izy. Mbola mahavita manasa lamba koa rehefa maraina be. Alohan'ny asa dia taony daholo. Za efa miteny anazy foana hoe vizaka indry fa tsy mety izy.
Sady vehivavy tia fahadiovana. Zany. Vao misy vovoka kely dia efa mandray chiffon izy dia eo. Tena tsy nahita vehivavy ohatran'iny mihitsy aloha e. Tena endry. Sady tianay mivady be izy. Hitako mihitsy ka. Fefa andresaka an'izay ihany andry madam-bodo. Zao ohatran'ny sadaikatra ihany aloha iresaka an'ilay izy nefa tsy maintsy mba ho resahako ihany. Fa misy inona? Mba laniko toetra mihitsy ho iny vinatondry iny. Indry tiako ante. Ka tsy hita moa fa ny tena miteraka lahy dia sao dia mba tokony mba hakambana ny zanakitsika. Sahy indray tsy nieritreretiko. Efa tonga taona ny ankizy dia tsy maintsy hoe mizotra amin'izay e. Sady izy efa niresadresaka an'izay ihany fa menatra hono izy ny resaka amin'ny Sandra. Izy amin'izy 3 lahy ireny moa zany. Le faharoa iny ka. Tsy haiko koa nge manavaka an'ilay zanakareo fa ohatra mitovy daholo ny tarehan'izy 3 e. Izy loha dia nanahadray daholo e. Ohatry ny hoe kambana zany. Dia ahoana kia? Hono aky. Misy zavatra mba mamperitreritra anahy. Amin'inona kia izany? Ilay zanakareo ange mbola tsy nanambady mihitsy e. Dia aka olona efa maty vady ohatr'izao ve? Efa fatany tsara izany ka. Tsisy miafina aminy anie antsika olona mpifanolo-bodirindrina eto ve? Asa vao mandinika tsara ihany aloha izy ka tsy lahitrako ao aorianao ka misy problème. Ny fahitako azy aloha mety tsisy olana izany io. Satria tsy hoe tsika nge nanamboatra an'ilay izy efa ilay zanako mihitsy ny tena tia azy. Fa zany aloha tsy misy valony izao a. Fa aloha izay telo mianaka hifandinika tsara dia fampiresaka eo ihany e. Marina ihany aloha izay. Dia nefa oviana izany no miverina. Aleo tsy ianao no mankaty. Fa zany tonga any aminareo rehefa hita eo izay hevitra tapaka ato aminay ato e. Eny ary e. Ao fa dia miandry aho izany a. Eny akia. Engane tsy ho diso fanantenana ilay zanako. Inona kia mampime andry amin'izany resaka izany a? Zany ve dia tsy ampime? Ka tia andry hono ilay zanak'olona dia ahoana ndry amin'izany? Neny a. Tena mbola bandy kely ireo e. Ireo ve raha izy dia izy tsy 20 taona ny zokony indrindra. Sady jereo ngeny habe amin'ny vatanay e. Za tia lava be zareo ohatra ny karazarazan'olona fohifohy kely izany daholo. Dia maninona kia? Fitiavana nga misy an'izany hoe lava sy fohy izany. Rehefa mifankaty dia mety. Menatra kosa moa e. Koratsy inona koa. Dia inona moa kia izany no teneniko amin'ilay olona? Izy efa nanantena be. Teneny fotsiny izy hoe tsy tapa-kevitra hoe ako. Fa za aloha mikonsay andry a. Raha nambady ihany dia aleo olona fantatra toetra. Ireo nge mba olona milamina ihany. Hita maso isan'andro eo. Sady tsy hoe olona sahirana be fa mba eo ihany. Fa za mihitsy nge ho any tsy tapa-kevitra e. Aleo mihitsy aloha amin'izao. Dia indry izany mieritreritra ny tsy hanambady mihitsy. Aiza koa moa dia hoe tsy hanambady fa mbola tsy izao ka. Mampiasa saina koa izany tia ataondriko. Dia inona nga izany no teneniko an'ilay olona ao? Manahoana kia Sandra? Manahoana? Manasa lamba? Ie. Tsara kosa ny andro. Mety ny andriko. Nga tsy niasa?
mba reo po kely. Zany a. Na vaovao? Mba mitsangatsangana kely aty aloha maka rivotra. Dia mba nahita andrimana salamba dia mba miviliko. Zany mahafinaritra. Mba miresadresaka. Sao dia mila namana anampy aloha ity e. Miady rehereto. Izao ka. Za nge mahita e. Ova e. Maninona no dia lavina. Rehefa miasa ngendry izany dia mba le olona indray ohatra mba mifanampy amindry eo. Sa ve tsy mety? Tovavy tsara tarehy ohatrany hoe ve dia miady rehereto tsy aleo angalako namana. Toa meme fotsiny ndry e. Mba sy ho valo moa e. Ianao koa izany. Fa zao kiny antony tena viliako a. Aniverseran'ilay zanako amin'ny sabotsy dia mba hanao fetifety eo zareo amin'io. Izany hoe sabotsy hariva dia mba manasa andry izy e. Izay ny hafatra. Ie misaotra betsaka amin'ny fanasana. Dia ahoana? Mila valiny tonga any aminy ane e. Ka zange izao miasa amin'io e. Sabotsy hariva ho afa-tsy hoe atoandro. Ilay izy koa nge natao takariva mihitsy any amin'ny manomboka amin'ny 9 any. Ka izay izao tena miasa alina miditra amin'ny 9 mihitsy koa. Ndraiky nefa mba izay mihitsy nanaovana azy amin'ny hariva. Ao ary fa tsy manina fa zany tena zareo hoe mba ho vao atoandro e. Sendra dia izay mety amin'izareo ko. Ndry mihitsy aza ny antony nahatonga ilay izy hoe hariva fa reo ao foana reo nge tsy miasa sabotsy e. Fa ahoana koa no hoe izay? Ka amintsika ilay mpiray tanànako. Ndringe tsy adininy ankizy eo aminay eo mihitsy e. Raha vao misy resaka ao dia tsy maintsy tafiditra foana ndry. Dia misaotra betsaka ho ato amin'ny fanasana fa tsy afaka zaniko. Nandray kosa kia dia diso fanantenana ve zandry zareo. Dia manaova fety mahafinaritra ao aloha fa tena tsy afaka. Avy aiza reto gâteau reto? Avy amin'olona Olona? Olona izy? iza indray moa no ameny eo fa ry zareo avy ato varatra mamanionja. Fa tamin'ilay hoe anniversaire? Ie. Miaiky aka. Za koa raha mba mime mihitsy ka. Enjana indray izany. Dia ity gâteau ty hono atsika. Fa le cadeau itsy ho an'ny Sandra. Kay ve mbola misy cadeau manokana? Tonga dia efa himezana fotsiny. Tena enjana izany fitiavana izany. Hitako zary mba gaga mihitsy. Marina loatra ny tenenin'ny Baiboly hoe na ny ony maro aza tsy mahavony ny afo ny fitiavana. Dia ahoana aloha ozy Sandra? Nareo mianaka izao no hita trano eto foana. Izy ohatrany tsy resy lahatra amin'ilay izy mihitsy koa. Le anery azy tokoa sarotra nefa le olona tsy toa misisika tsisy farany. Tena misisika be mihitsy. Tsy hita hoe atao ahoana. Sahirana ny saiko. Ka raha mba resenao lahatra moramora ato izy. Inona tsy efa nataoko azy? Fa ohatrany tsy mety izy. Inona hono tena tsy hitiavany an'ilay zanak'olona? Mbola tsy amin'izany hoe izy moa zareo koa hoe fohifohy kely daholy, zandriny. Misy famarinany ihany le anazy aloha. Le olona koa rangaha dia tena tsy mety leo mihitsy fa misisika foana. Ka izay mihitsy. Reo zao tena teriny eo dia tsy hitako hoe ahoana, tsy handray manahirana. Raisina koa ilay izy manahirana koa. Ie, izany mihitsy. Aza mandray tsony amin'ny manaraka. Inona koa ary ty mihaino resaka ty? Ay venao tao mbadika tao e. Hita va zaniko. Atray, aza mba atao an'izany kosa ry Sandra. Ka tsy hitako ihany ange izy ity ry dady. Fa ahoana? Manahirana be araka ilay lazainareo teoko.
Izy misisika nefa za tsy tia azy. Dia ahoana moa no atafakambana anay nefa ny fitiavanay tsy mety mihoana? Ny olana kelinay ray aman-dreny ange dia ity e. Tsika mifanerasera maraitseriva eto an-tanàna eto. Dia raha ohatra ka lavinao le fitiavan'le olona dia manjary mametraka olana amin'ny fifandraisana izay. Azonao moa izany? Sady iny madama iny ange ohatra mahagaga fa mampiditra resaka foana izy isaka mihaona aminao. Ahoana ihany ny vaovao e, inona ihany ny zava-misy e, izany foana ny ataony. Sa hoe tsy izany ry Boto? Hitako efa misisika mafy mihitsy izy. Tena tiandry zareo mihitsy ndry e. Dia dada sy neny izany ohatrany hoe mandresy lahatra anah ve sa ahoany? Ka sao dia mba azo atao ihany ny marimaritra iraisanako. Aleo ngamba tonga dia lazaiko aminareo mihitsy ny ato anatin'ny saiko sy ny ato anatin'ny fo. Eny e, fantatra ianao fa tena tsy tian'ireo zalahy ireo mihitsy. Sa tsy izay? Eny e, izay eo ihany fa za nge ry dada sy neny tena hieritreritra ny tsy hanambady tsony mihitsy e. Ha? Aza miteny an'izany kosa ianao a? Nareo tena efa niraisiko efa ho ray aman-dreniko mihitsy. Neniko moa efa iny lasa iny dia Sao dia tsy mety izany e. Hitako. Fanapahan-kevitra maika fotsiny izany, tsy mety izany. Natao hanambady sy hana-taranaka ange ny olombelona e. Izay mihitsiny. Dia ianao izany dia tsy hiteraka. Ampy anah aza dia rehefa tsy ao intsony izy dia izay izany. Tsy mety aky izany a. Dia nio tsara ihany aloha no avy ny fiainana. Ekeko fa tsy tianao ireo lery zalahy ireo. Fa na izany ary raha misy olona hafa tokony hanambady anao a, dia tokony handeha ianao. Sady tsofina irano. Izay mihitsiny. Ianao anie tsy afaka ny tsy ho zanakay, efa niraisana ho zanakay ianao dia izay taranaka ao dia zavy kelinay. Amory dada sy neny a. Tena ohatrany efa tsy mety tsony marina ny saiko e. Aza terenareo hanambady izany a. Dia ahoana izany? Dia tsy hitako tsony izay ambara rainy a. Tena marina e. Laha ny aika. Tsy lojika mpiainana mihitsy izany zavatra ataonao izany satria tsika dia natao hitombo taranaka ety ambonin'ny tany. Dia farana hatreo ve izany ny taranakay? Ianao mantsy no efa zanakay izao a, dikan'izay tokony hanambady ianao dia mba manana zavy kely izay. Hita ho ako. Izao no tiako azonareo mivady. Tena mifantsika be tato am-poko mihitsy ny fitiavana nasehonareo anahy hatramin'izaho sy haja mivady ireny. Tena tafaletika ato anatiko e. Dia raha vao manambady eo aho dia tsy maintsy misaraka tsika. Nefa izaho tena tsy te hisaraka aminareo mandra-pahafatinareo. Eny e. Na izay koa raha ne mahatsapa an'izany e. Fa fitiavana ndry daholo izany. Hoe tokony hanambady ndria, tokony hanana ny anjara sahaza ndria, tokony hanana taranaka ndria. Fa ny tena marina aloha izay tsy mahafoy andry e. Tena tianay tokoa ndry. Nenay moa efa maty iny dia vao may tena tianay ndry. Fa lasa tia teny izay raha ohatra hiazo nandry eto foana. Okizao ry neny, aleo dia efa ho laniko amin'ny vali-babenanareo angamba ny androko sisa e. Mitondra matavy e. Inona ny matavy ho entiny eo vash. Legioma kiny vidiako aty a. Izany a. Inona aloha ny malaza madame Bodo a? Tsisy malaza. Izao andro mamay be tsy lahitra izao. Izany. Mampijaly be nge ilay mafana e. Tsika olombelona koa nge tsy mety afa-po mihitsy e. Mafana te mitady mangatsika rehefa aleoko ihany aloha mangatsiatsika kia. Mamparary an-doha be ilay mafana. Fa avilo ranona resahako e. Fa misy inona ke?
nefa kiza maika be. Sy vetivety fotsiny mihita indritsy misy vato dia mba hipetraka eo vetivety fotsiny tsika rolo. Ndao ary tsy dia ela. Mikasika n'ilay vinaty vavindry iny. Maninona ke? Izy nge tonga tao aminay indray mandeha izay tsy tadidiko viana moa izy iny. Dia milaza izy hoe tsy tamana aminareo intsony hono izy. Fa ahoana? Tena nanao an-dranomasy be mihitsy anie izy ke tamin'izay. Lazainy fa hoe ianao mipetsara velatsihy, niova be hono ianao, tsy ohatran'ilay taloha intsony. Tsy ilay madamo body taloha intsony izy izao. Izany tsara no nataony. Mba mahagaga anahy indray izany ka. Ao aminay aloha dia tsisy zavatra miova izany, fa dia mifankatia tsara izay. Fa izy izany no mety hoe niova. Zaza mba varinako hoe nareo ve dia hanao an'izany? Ny fanaratsiana anao amin'io lazainy fa hoe ataonareo mpiasa hono izy. Nareo ny anateraka aneo mpandriana fotsiny fa tsisy zavatra atao mihitsy. Loza. Rehefa mividy zavatra hono tsy mba ohatry ny taloha fa zara raha manome zavatra anazy ao an-trano ao. Tsy haiko hoe inona daholo nga izany. Fa ahoana koa ary izany? Tsisy an'izany nefa ao aminay eo fa dia ohatry ny isan'andro mifankatia tsara izay. Tsy haiko hoe hatramin'ny hoe sakafo ao an-trano misy an'izany hoe mipirina any anaty garde à manger ihany ny anareo sasany dia izy tsy omenareo. Izany lazainy raha resaka sakafo izany nga ao aminay ao dia iaraha-mihinana daholo ny zavatra rehetra. Fa mba tsy azoko mihitsy izany ataony izany. Tsy haiko aloha fa za koa mantsy ny teny aminay hoe arindri ohatra ny hena, ohatra ny somary ny hena izany dia izay no tantarainy. Izay aloha fa mba niteny an'izay fotsiny ahy. Reny vinaty reny anie mahay me tsara velatsihy eo masonao eo izy mahay miresaka nefa ry ambadika ary ianao fisainy fotsiny. Eny ary moa ao fa misy hoeritreretina izay. Sandra, andrasikia. Azafady ange tia indray ilay raha matoy. Ndrika maika be. Maika iasa? Sy vetivety fotsiny ange tsy ela be. Fa ahoana? Salama tsara? Salama. Fa ndry zany laza maika fa zao kia. Kasika ny rafozandry. Manino? Alohan'izay aloha ndry ohatra ny lasa mekelikely izany. Ohatra ny sakatry mijaly eo. Manao régime fa ohatra ny somary ngezangeza teo aloha teo. Henko hoe ohatra ny hoe niady be hono nareo. Niady be. Tsy niady izany zaiko. Ka ndry ange aratsiny be mihitsy aty aminay. Aratsiny iza? Madamo Bodo, le rafozandry iny. Nino ve? Jeko. Aratsiny. Ka zao fanena tena tseny izay indray mandeha dia nresadresaka teo fa zany fanaratsiny andry izany tena niaika kia. Zaza mba kaka hoe le raha matoty ve niova be ohatr'izany. Fa hoe ahoana hono? Lazainy fa hoe ndry hono tsy mba manome vola izany rehefa mandray karama. Velom-potsiny ao an-trano ao. Fa tsy azoko koa izany. Vao mahaly mihitsy na izao no nanome volany eny. Nandehanany tany an-tsena. Ka kely kosa izay no mendry azoko. Presque ny karamako rehetrarehetra ary nomeko anazy daholo fa ny anahy kely fotsiny izao nitazomiko aty fresko goûté fotsiny. Mitandrema aloha ndriva ndry dia fosy saina vetsaveroa ange. Fa maninona kira mba mena ihany aloha izy. Ka izy ange hoa omeko Zany efa lazaiko anao zany efa saika ny karamako rehetra ny tantaniny daholo. Gaga n'izany indray
dia mieritrereta izany rehefa olona tsy faly amindreo ireo le petrahandreo ireoko. Marina ange izany teneko izany. Izay aloha fa mazotoa e. Vonjeo aloha ny asa sao dia tara eo ndry. Ianao ve mba mahatsikahatra ny fiovan'ny Sandra? Fa ahoana? Tena niova. Tonga izy ato miavonavona be. Anontaniako tsy miteny, tsy misakafo atsony izy. Maraina izy tonga dia laza. Zany gaga mihitsy Dia tsy mba anontanianao ve hoe inona ny antony? Efa nanontaniako fa vizaka hono izy dia tsy te hiresaka be. Gaga mihitsy Niova marina tokoa ange izany e? Niova be miavinavina be izy amiko. Tsy haiko hoe ahoana mihitsy. Sa ve misy lehilahy miaraka aminy Ka ny tokony ho izy ange ny zavatra ohatr'izany tsy atao akifonofony fa tonga dia vakina mihitsy hoe inona ny olana, inona ny zavatra mitrangy. Efa nanontaniako izy da tsy miteny izy vizaka zao dia ino moa no teneko ankoatr'izay fa dia izay. Sao dia misy olona miaraka amin'ny marina ihany dia hiala ato amintsika izy nefa tsy samy vaky. Ka izay no teneniko anaoko. Ka fa izay ny Mety marina. ho izany. Dia amin'ny firy moa izy ny tonga eo rehefa avy eo? Tsy aloha resahana. Izy arivariva ihany izy ny tonga eto. Any amin'ny enina sasany ihany. Misy zavatra tsy mahafaly azy eo. Ka izay ka. Te hiala mihitsy izy. Izay ny marina. Izay ny olana amin'ilay zaza tsy naloky ny kibo izay. Ela dia miseho ihany ny maha hoe zaza tsy nateraka azy. Hitako, vadika tanteraka mihitsy. Ary sao dia mba ianao kosa ary nanao zavatra tsy mety taminy. Hatray. Iza malalako dinio tsara aloha ny zavatra nataonao taminy ny fifandraisanareo ato. Dia tsy miova mihitsy ny fitiavako azy fa tsy haiko Izay nge mahatonga le hoe vitsy mikitrana rery. Fa misy zavatra nandona azy tao matoa izy maneno. Tsisy ninona ho afa ianao koa. Dia inona fotsiny? Tsy haiko Tsy maintsy resahana izany ka manimba zavatra izany raha vao tsy voavaza ny olana izany. Mangataka anao mihitsy mba hiresaka an'izay raha hariva. Izy mihitsy tia miantso ty. Allô? Nisaotra betsaka anareo vady tamin'ny fitezana sy ny fietsaram-belatsy rehetra izay nasehonareo anahy dia veloma Izy Sandra? Aza miala aloha Fa inona indray Ka ianao mila miresaka aminay aloha fa aza manao an'izany. Tonga avy aty an-trano tena mifona Sandra, tonga avy aty an-trano aloha ianao. Tena hoako izay dada fa tena ampy anazy izay rehetrarehetra vitanareo izay mba tonga avy kosa moa rehetra nitenen'olona taty aminahy. Izao aza mihaino resaka olona ianao fa tonga avy aloha aty an-trano. Azonao izay? Velominareo Tena mba loza le natao mamany onjaka. Marina na ampiadintsika telo mianaka. Izany mihitsy. Ianao aratsiany aty aminay dia izay aratsiany any aminao. Sady le firesaka ny angerina eny dia tena hoe Ohatran'ny zava-misy mihitsy. izy ny tompon'ny fahamarinany. Mahay izany raha mpiady olona. Natsoa mihitsy ane avy izy avy dia eo izy dia mandresy lahatra tena miaika aho Izay nge le hoe aza mihaino vavan'olona izany. Sady feon-dakiloso tokana. Ka izay indrindra. Ny olona mahay mampiady. Za ve na lala So ihany aloha fa nanaiky nakaty ianao. Fa raha izany tonga dia hoe nenty ny fotezitra tany dia vita marina ny fifandraisantsika. Ka ny azy normal be raha nanao toetra ohatr'izany izy satria naka tsy nahazo ange iny ramatoa iny. Izay mihitsy. Tezitra izy
dia ataony izay asimba ny fiainantsika raha tsy petra ihany izy aloha so ihany fa tsy tafiditra tamin'iny ianao fa iny ange zany no lasa rafozanao iny mpampiady oliny raha vao raikitra teo ny raharaha dada ary saika naporisika mihitsy ka ianao le mba mahazo ny anjaranao nge ny mba nieritreretinay aleo asao ihany Lelan'omby ireo ny lalao ny tantara Solofo, Eva, Simonety ary Saondra